araka ny fanambara tamintsika kosa dia namory ireo mpanosony ny tondrozotra ny komika mpanara-maso ny tondrozotra na ny CSC no afantarany maro azy ny tolakandro teo tetsy amin'ny trano fandraisam-bahiny tetsy amin'ny Tanora Mandrainarivo nanatanterahana izany anisan'ny noresahana nandritry ny fotoana ny fanatanterahana ny fifidianana crédible na ny kely rehetra araka ny takin'ny tondrozotra. Niona tamin'ireo mpanosony ny sordalana ny komity mpanara-maso ny fampiarana ny tondrozotra na ny CSC ny tolakandro teo teny amin'ny trano fandraisam-bahiny Panorama. Fanohizana ny fanaraha-maso ny tondrozotra amin'izao fiatriana ny fifidianana izao no atao raha ny fanamariana izay noety ny filohan'ny CSC ho toan'ireo fivoriana efa nisy teo aloha ary anisan'ny voaresaka manokana ny fanapahan-kevitra izay noraisy ny fitsarana manokana misahana ny fifidianana na ny CES. Ny fotokefa lehibe resahana moa zany hoe ahoana ny tonga ny fifidianana ho azo antoka crédible zany araka ny takin'ny tondrozotra. Ny voriteto dia tsy niresaka kandida manokana zay no azo lazaina fa ny resaka be dia be mikasika ny CES izay irrévocable ny fanapahan-kevitra kanefa misy mahita fa mety nisy fanarahan-dalàna atao dia ina no atao amin'izany crédible ve ireo rehefa tonga ny fanambarana ny voka-pifidianana zay ny CSC tsy manana fahefana handravana iza na iza, tsy manana fahefana hanaisotra ministra na hanome sanction na iza azy. Zay ny amin'ny feuille de route ny ataon'ny CSC raha ohatra misy fanatanterahana ny tondrozotra dia manambara an'izany amin'ny SADC. Mikasika ny fehi-kevitra izay nivoaka teny amin'ny CCI VAT ny fahadimy ny volana May lasa teo kosa indray izay natao teo ambany fiain'ny FFKM dia nilaza ny filohan'ny CSC fa misy zavatra tsy voatery mifanohitra amin'ny sordalana ary tsy voatery ravaina ny tetezamita fa azo tanterahana rehefa vita ny fifidianana. Tsy nisy ny fanapahan-kevitra manokana noraisina nandritra ity fionana teo amin'ny CSC sy ny mpanosony ny sordalana androany ity. Raha ny fanazavana voaray dia mbola ivory indray ny rototo amin'ny talata ho avy izao.